Izay ny amin'ny vovony fa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fividianana amin'ny taona 2024 dia naneho hevitra ny vigilance démocratique pour les élections na ny CVDE anisany nasian'izy ireo nasian'ireo mpikambana manokana ny mikasika ny volavolan-dalàna mifehy indrindra ny lalam-pividianana nametraka fanahina moa ireo mpikambana eo anivon'ny CVDE. Napsehoana ihany ny comité de vigilance démocratique pour les élections na CVDE izay vondrina ny fiarahamonim-pirenena sy ny atoko politika toy ny MMM, ny PLD, ny TIM, ny PSD ary ny TEZA momba ny volavolan-dalàna mifeny lalam-pividianana. Misy ho izy ireo nitetika maizina anovana ireo sosikevitra narosy ny CCRP tamin'ny lehibe gouvernemanta tamin'ny 20 Jolay 2024. Nisy ny fanambarana nataon'ny CVDE tetsy amin'ny hôtel Colbert Taninarenina mikasika izay. Dia najoro ny komité ombonana antsoina hoe comité de vigilance démocratique pour les élections. Voalohany, hitaky tsy misy atakandro amin'ny fitondram-panjakana na famoahany io volavolan-dalàna io mialohan'ny fandrosoana azy eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement taloha ary indrindra mialohan'ny ampandaniana azy eo lalàna eny anivon'ny Antenimera Rotota. Faharoa, hitaky ny fampielezana ny lalàna izy mba hoeken'ny be sy ny maro ny lalam-pividianana izy eto amin'ny tany sy ny firenena isoroana amin'ny korotana mety hitranga mialoha mandritra ary aorian'ny fividianana. Fahatelo, angataka ihany koa ny fanajana ny lalam-panorenana izay milaza fa 5 taona ihany ny fetim-taona hitondrany filozainany ka noho izany dia amin'ny 2018 izany ny fividianana filoham-pirenena no tsy maintsy atao. Fa efatra farany miantso ireo fianakaviam-be resa-pirenena anohana ny malagasy amin'izao ezaka atao izao anitrahana marina ny demokrasia. Ny mpikambana ao anatin'ny komity ombonana amin'ny fividianana no mangarahara tsisy korotana ary hoeken'ny rehetra CVDE dia ireo mpikambana atao anatin'ny CCRP sy ny CSP. Mikasika ny tenin'ny Prime Ministre izay nilaza fa afaka manao lobbying eny anivon'ny parlemanta ireo antoko politika tsy afa-po amin'ity volavolan-dalàna momba ny fanitsiana lalam-pividianana ity dia nilaza ny CVDE fa tsy ilainy izany satria ny volavolan-dolàna fototra. Araka ny sosikevitra napetraka izy ireo ihany no azo ianterana. Manoloana ny fanambaran'ny filoham-pirenena kosa hoe efa tonga ny anivon'ny Antenimera-pirenena izy io dia nilaza ny CVDE fa rehefa manao fanadihadiana izy ireo dia tsy mbola nandalo teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ary tsy mbola tonga eny anivon'ny Antenimera-pirenena hatreto izany volavolan-dalàna izany.